avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manolotra ho anao ny vaovao. Nankalaza ny Eid el-Fitr, fety famaranana ny volan'ny Ramadan ny mpino Silamo, fety lehibe ho an'ny finoana Silamo, natao izarana fifaliana sy fiadanana tao aorian'ny fifadikanana nandritra ny fotoana ela. Misy misandoka andraikitra amin'izao fotoana izao ka mitonona ho tompona andraikitra eo anivon'ny fiadidina ny fanavaozana ny Repoblika. Be ny tanàna maro no efa tratra raha ny tatitra ireo solombavam-bahoaka. Tokony atotona mivantana any amin'ny CSB ny dotation na ny budget de fonctionnement natokana hanodinana ny CSB manomboka izao, hoy ny filoha national ny syndicat national des chefs des centres de santé de base de Madagascar raha ny fampahafantarana ny fisian'ny syndicat. No amoraina ka tsy mila fangatahana lalana any amin'ny commune intsony ny asa fananganana indray ireo trano rava noho ny fandalovany rivodozan-kezany tao Toamasina. Tsy tafiditra ao anatin'izany ny fanorenana vaovao koa ny ben'ny tanàna, manoloana ny fanararaotana manangana fotodrafitrasa vaovao. Vonona hiditra antsihatra amin'ny fanokafana sy ny fametrahana vandrim-pahalemana ao amin'ny Détroit d'Ormuz, i Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Pays-Bas ary Japon taoriany ny feonambe niarahan'ny tompon'andraiky mpanjakana Europiana. Ny antsiprian'ireo no arahantsika ao anatin'ny fahampahalalam-baovao. Manatitra ny araba tompo lasy tompo vavy manaraka ny fahampahalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV amin'ny ity alina ity. Asainay ampanajany anao anaraka hatramin'ny farany fahampahalalam-baovao. Ny tontolon'ny finoana no ndeha anokafantsika ny fahampahalalam-baovao. Nankalaza ny Eid el-Fitr izay fety famaranana ny volan'ny Ramadan ny mpino Silamo teto Madagasikara ho an'ny androany. Fety lehibe ho an'ny finoana Silamo izy io, natao izarana hafaliana sy fiadanana ka nisy ny hetsika samihafa izay nentina nanamarena izany ho an'ny teto Antananarivo renivohitra. Andeha ho arahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Iray amin'ireo fety roa lehibe amin'ny finoana Silamo ny Eid el-Fitr izay fety fankalazana ny famaranana ny volana masina Ramadany nankalazaina androany. Zava-dehibe ho an'ny mpino Silamo ity fotoana ity izay natokana izarana fifaliana sy fiadanana tao aorian'ny fiafaran'ny fifadikanana nandritra ny 30 andro. Fanehoana fisaorana sy fangataham-pitahiana amin'Andriamanitra noho ny nahavitany ny volana Ramadany. Tamin'ny alalan'ny fitaom-pivavahana teny amin'ny Foibe, toerany FSM 67 hectares sy teny amin'ny Makiando Tapenaka no nentin'izy ireo nankalaza izany raha ho an'ny teny Toandrenivohitra. Ny androany zany izay lazatsika atao hoe fankalazana fety rehefa tampitra androany ary mbola misy koa atao hoe fifihezana mandritra enandro zany atao hoe sittati shawal hoe enandro mbola manohy vehivavy. Fa io zany tsy forcé fa zay afaka manao dia afaka manao izy. Fa zay tsy afaka manao tsisy hoe fahotana na ino fa io zany ohatrany hoe fanampiny hoe zavatra tsoa nataonao mangatika manohy indray mandeha ao anatin'izany sittati shawal. Zay zany fotoana manaraka androany zany nanao fety fisakafoanana manomboka rapitso na afaka pitso mandritra zany shawal zany anaram-bolana rehefa mivita Ramadan miditra anao atao hoe shawal anaram-bolana zany. Araka ny fanazavana, manaraka ny fanisana volana arahina fijerena maso no amaritana ity fety ny finoana Silamo ity. Fa ny Eid el-Fitr manaraka ny fanisana volana ary amafisy ny fijerena maso. Zay zany tsy mampitovy azy kely dia zay no mahatonga ny tsy mifanandrifo tanteraka tsy indraindray ny taom-baovao malagasy sy ny Eid el-Fitr ny finoana Silamo. Ka dia iray antsika malagasy tsy ny finoana masamihafa fa ny malagasy iray na dia samihafa finoana dia iray antsika malagasy tsy ho sarisarany finoana ny raram-pirenena raram-pinoana ka raha misy ny fijerena zany raram
pirenena anatin'ny raharam-pinoana dia mitovy sa malagasa dia samy miara misehitra anaty izany a nizaniza ny finoana misy azy taory ny fiaraha-mivavaka ny maraina teo nisy ny fiaraha-misakafo ho fiaraha-mifety sy anamafisana ny fihavanana ho an'ny mpino silamo izay manodidina ny 500 ny malagasy raha ny antotanisa avy amin'izy ireo tsy aivina no dia ny fanjakana ho andro tsy asana fa andrasakaramo ity androany ity fa ny farana androany kosa ny fanamariana ny fankalazana ny tombaovao malagasy izay natomboka teny amin'ny kianjany Mahamasina ny alarobia teo sy nomariana tamina faritra maro teto Madagasikara izany hiragasy no nentina namaranana izany androany teny amin'ny kianjana Andohalo mahavelom-bola ny firaisan-kina sy ny fiombonany malagasy ny rehetra niara-nanandratra ny kolotsaina ho ny mpikarakara manao ny antandrify azy ny vahoaka malagasy ka tokony andrainy andraikiny ihany koa ny fanjakana malagasy ho fametrahana amin'ny toerany ny kolotsaina malagasy fanampanazavana mahakasika izay ho amin'ny lanonana izay nokarakarain'ny tenanay a dia androany no andro fahatelo sady amaranana ny anjaranay amin'ny fikarakarana zany satria efa nanomboka afaka omaly a dia omaly moa ny omaly sy afaka omaly ny teny Mahamasina amin'ity androany ity ety Andohalo dia samy mba any an-tranony amin'izay ny tsirairay izay mbola tsy nahavita zany no manao ny fomba sy ny fandavorariana mandra-pahatonga ny volana fenomanana voalohan'ny volana aprily any a mbola azo atao foana na ny tatao na ny hany-pitoloha ny afatra ampitaiky foana dia mitodika voalohany indrindra amin'ny tompona andraiky mpanjakana ho an'ny solotena rehetra izay ao amin'ny fitantanana ny raharaha-mpanjakana aim-pirenena lehibe loatra rehefa kolotsaina ny resahany ary everiko raha ny fijeriko fa ny andro tokony fandrosoan'ny firenena dia mifototra avy eo amin'ny kolotsaina aloha fa mety misy ihany ampahany amin'ny sasany amin'ny fanindran-dalana aminy miaraka amin'ny batan'izay fa ny kolotsaina aloha no mitana ny anjara toerana lehibe indrindra lafim-baovao mahakasika ny raharaham-pirenena misy misandoka andraikitra amin'izao fotoana izao ka mitonona ho tompona andraikitra eo anivo ny fiadidinina ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara ireo ben'ny tanàna no isan'ny lasibatra amin'izany ary angalan'izy ireo vola antapitrisany ben'ny tanàna no maro no efa tratra raha ny tatitra izay nataon'ireo solombam-bahoaka andeha ho arahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay manaraka ny toetrandrany koa ny fisolokiana eto Madagasikara amin'izao vanim-potoana iainantsika izao raha ireo olon-tsotra no lasibatra amin'ny alalan'ny finday vato sarobida sy ny sisa ankehitriny efa tonga hatramin'ireo ben'ny tanàna no anaovana fisolokiana ary mitonona olona eo anivon'ny fiadidina ny fanavaozana ny Repoblika ireo mpanatanteraka izany amin'izao fotoana izao dia samy misy ny manararaotra mandoto sy mandratsy endrika ny fanjakana ary misy pisoloky mety manahirana izay tonga amin'ny solombam-bahoaka dia maro ny maheno an'izany misy mitonona avy eo amin'ny bureau d'audience ny hoe ny présidence miantso ny ben'ny tanàna milaza fa hanao contrôle hanao inspection any amin'ny commune ary maka vola misy ny sasany milaza avy any amin'ny Biancoa sy avy any amin'ny sehatra samihafa miantso ohatra zao misy commune namboatra trimotra hatran'izany any amin'ny district any Benenitra any amin'ny district any Ambatolampy izahay dia manameloko ary manenjika tanteraka ny fomba fanao ohatr'izany izay mandoto sy mandratsy endrika ny fitondrana fanavaozana amin'izao fotoana izao ary mampitandrina ampiororona ny ben'ny tanàna hoe ho atao PDS anareo atsona makany amin'ny toerana izay eritreretana atsona azy akana vola hoe mba handaminana an'ity dia mandefasana izao sy izao zany zavatra izany dia endrika fisolokiana fisandohana andraikitra fisolokiana fandotona androm-panjakana isan'ny vesatra ireo ho an'izay tomponantoka amin'ny tranga toy izany ahafahana mampiatra ny lalàna mila mandray andraikitra ny ambara tonga maefa ary miantso ihany koa ny tompona andraikitra mba sy anaiky lembenana amin'ny endry zavatra tahaka an'izany satria fanetry be an'ny firenena izany ka dia miantso ny tompona andraikitra mba samy omailo miantso ny tompona andraikitra ihany koa raha vao magneno tranga zavatra ohatr'izany dia ampandre avy hatrany amin'ny tompona andraikitra maefa any amin'ny OMC sy ny sisa mba hanaovana ny arrestation sy ny maro samihafa mahakasika n'ireny olona manao fisolokiana ireny efa nisy tany aloha ny tompona andraiky mpanjakana tsy manao ny asany araka ny tokony ho izy fa variana mitaky vola ho an'ireo voakasika isoroana ny fampiarana ny lalàna olona meloka tokony higadra noho ny fanaovana kolikoly fanodikodinana volam-panjakana tsy samborina fa asaina mikarakara ampilamina ny raharaha
tsy magaga raha ireny nitatitra avy amin'ny fitsarana momba ny kanty volamena 4 taona naondrana antsokosoko ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 mahery ny 703 miliara ariary ny volam-panjakana very ny taona 2024 misy ny tompona andraikitra tsy mampiatra ny lalàna misy koa ireo misandoka andraikitra te ampiatra ny lalàna fa ny raisana samy tokony hosaziana fanasaziana fampiarana ny lalàna amin'ny rehetra izay andrasana fatratra amin'ny prime ministre vaovao sy ireo ekipa iaraka aminy ao anatin'ny gouvernemanta 703 miliara ariary iny niarahana eno iny niarahany tsetra niarahana angoraka sy nanongo tena hoe sekoly firy no vitan'izany raha natotona tamina sekoly hôpitaly firy no voatsangana traktera zezika sy masom-bolo tony ahoana no miparitaka manerana nosy hositrahany tantsaha raha natotana tamin'izany io vola be io mbola tokony trosany ivelany ve ilay Madagasikara raha ny fanenony zany vola very zany fanontaniana daholo zany fa ny valiny dia tokony ho azo tsy hoela ny olona mahay raha teo manany sika ny tompona andraikitra misy eto fa ny andrasana dia ilay fahavinonana finiavana sy fahasahiana indrindra efa nahazo fitaovana vaovao ahalalana ny marina isika ka tokony hivoaka eto amin'ity Madagasikara ty amin'izay ny marina rehetra mahatonga izao fanitrana izao. Manoloana izay raha-pirenena izay hatrany manoloana ny tatitra izay navoaka ny fitsarana ambony momba ny kanty namoaka fanambarana ary miantso fandraisana andraikitra aingana amin'ireo tompona andraikitra tandrify azy ny folohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara nomena toromarika entitra ny rehetra hanomboka ny famotorana lalina ireo tompona andraikitra tsy ankanavaka na iza ao anatin'izany izay voasaringotra amin'ny fandrobana ny volam-panjakana. Daniela Aminorso no mitondra ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Taoriany tatitra navoaka ny fitsarana ambony momba ny kanty mahakasika ny fandrobana sy fahaverezany volam-panjakana amin'ny tetina 1.703 lafitry ary mahery ny taona 2022 na ny mety toromarika entitra ireo rafitra rehetra mpanara-maso ny fitantanana andrandram-panjakana hanomboka ny famotorana lalina ireo tompona andraikitra tsy ankanavaka voasaringotra amin'izao raharaha fandrobana ny volam-panjakana izao ka nolotra eo anatrehany fitsarana mahefa ireo olona rehetra izay voamarina fa misy vesatra sy pirofo nandray anjara tamin'izany ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika ny Madagasikara raha namoaka noty arakasa tamin'ity androany ity. Ankoatra izay, nanome toromarika ny amin'ny nanovana tatitra mazava amin'ny vahoaka malagasy ny vokatra ireo famotorana nataon'izy ireo ho fanajana ny lalam-panorenana ihany koa ka miantso ny fandraisana andraikitra aingana amin'ireo tompona andraikitra tandrify izany hanovana rafitra sy ireo lalàna isan'ny tokony mifandraika amin'izany ny filohan'ny fanavozana mba ho tsapan'ny vahoaka malagasy fa mahomby ny fanarahamaso sy fitsirihana ny fitantanana ny volam-panjakana andrasana ny toy ny jirara ity. Fomba vao makasika ny solika mila mitrandraka isika eto Madagasikara ary manao tahiry tsy iverenan'ny olan'ny famatsiana solika izay ntseo ny talata lasa teo ho ny pahay toe-karena fitaovana iray izay hoentina mampiodina ny toe-karena ny solika ka tokony hametraka paikady ny fanjakana malagasy hisorohana sy hiatrehana ny mety ho zava-misy amin'izao fotoana izao Hentso Rasoa Malala. Zava-doza ho an'ny sehatry ny toe-karena ny tsy fisina anaty fahampitsolika ho ny pahay toe-karena naneo ny heviny taoriny ny tsy fisitsolika teto Antananarivo renivohitra ny talata lasa teo mitovy amin'ny vola ny solika fitaovana iray izay hoentina mampiodina ny toe-karena efa voavany olana saingy mila mametraka paikady ny fitondram-panjakana hisorohana ny tahaka ireny ary raha miverina azy tokony izy vahaolana efa miantso toy ny fanaovana tahiry-tsolika tokony isika no mitrandraka tsy izy fiatraikany eto an-toerana ny aty sy ny zava-misy any ivelany. Momba ny solika moa zany hoe rehefa tsisy ny solika amin'ny ekonomia zany dia tena hoe zavatra azo atao hoe zava-doza mihitsy ny hoe tsisy solika satria ny solika ny tena anisan'ny ohatrany hoe mampiodina ny ekonomia mitovitovy amin'ny vola ihany zany ny solika. Voasanatria ny solika antsika dia mazava loatra fa ny entana tsy afaka tonga tsony satria tsy afaka mivezivezy na ny orinasa ary tsy afaka mandeha tsony satria ny ankamaroan'ny orinasa rehetrarehetra miaina amin'ny energia nefa ny ankamaroan'ny
énergie ny électricité eto amintsika avy amin'ny solika no manao anazy a mazava loatra fa tsy vitany hoe miaka midangana ny vidim-piainana fa mety hoe tsy misy koa zavatra hafa hatramin'ny mety sakafo fanafody de mety tena hitarika fahasahiranana be zany zay a de tena hoe anisan'ny zavatra tena tokony jerena akaiky io resaka solika io mba hisy foana zany firenena sasany no manao ny atao hoe réserve stratégique de tokony manao an'izay réserve zay koa tsika mba tsy ho lasan'ny ary mino fa manao an'izany tsika mba tsy hoe tena tsisy solika mihitsy eto Madagasikara fa ny tena hoe tsara indrindra moa zany a tsy ho simba ny ekonomia antsika noho ny adina zavatra mitranga ny ivelany a de tokony tsika mihitsy mitrandraka satria misy solika eto amintsika. Misy fiantraikany eo amin'ny lafiny ara-toe-karena ny tsy fisit solika na ny tsy fahampiany solika toy ny fiakarany ny vidim-piainana, fiainany ny famokarana, fiainany ny asa sy ny fidiram-bola, fikorotana ny fitanterana sy ny sisa. Manana andraikitra lehibe manoloana izany ny fanjakana, anisan'izany ny fananganana tahiry stratégique fitahirizana solika ka ampiasaina rehefa krisy toy ny tsy fahampiany solika, fahatarany ny fanafarana ary antohana ny tsy fahatapahany ny famatsiana. Lafim-baovao mahakasika ny fitantanana ny faridranomasiny Madagasikara natolotra tamin'ny fomba ofisialy teny Ambatobe ireo asy-piofanana miisa 5 na raha ny fitaovam-pitantanana sy torolalana mifanaraka amin'ny filany ireo vondrom-piarahamonina izay mpitantana ny arena an-dranomasina eny fotony fotoana ihany koa nanamafisan'ny ministera voakasika ny fahavononany hanampy ireo vondrom-piarahamonina misehatra amin'ny fiarovana ny arena voajanahary eto an-dranomasina sy amorontsiraka. Andeha rahantsika ny tsipriam-baovao mahakasika izay. Maro ireo antsunjay sy tranga fampitahorana iainan'ireo mpanjony madinika sy ny vondrom-piarahamonina mpanaramaso sy mpitantana ireo arena an-dranomasina sy amorontsiraka ho fanohanana azy ireo fa ihany koa ho fampahafantarana ny zony mba ahafahany manohy ny ezaka ataony amin'ny fiarovana ireo karazan-java-mananaina eny fotony nisy ny fampiofanana sy fizarana trekefa izay mifototra amin'ny taranja-mpanofanana miisa 5 izay naraha ny fampitaova mpitantanana sy torolalana mifanaraka amin'ny filan'ireo vondrom-piarahamonina mitantana eo anivon'ny LMMA na ny lamina enti mitantana ny morontsiraka sy ny an-dranomasina. Tetikasa eo ambany fitarihan'ny ministerany tontolo iainana sy ny fandrosoana lovenjafy sy ny ministerany jony sy ny toe-karena manga vatsiny KFW sy coopération allemande vola ary tanterahana miaraka amin'ny Malagasy National Park anatin'ny fandaranasa PCD iarahana amin'ireo ONG mpiara-mombonantoka hoy ny teo anivon'ny tambajotra miary na ny mitantana arena an-dranomasina eny fotony izay mpikarakara ity hetsika fampiofanana ity. Tranga hita eny zany misy tsy fahasahiana, misy ny fatahorana. Karaha fa misy zany ity fiofanana ity zany dia tsy maintsy hasahy zany le mpitantana LMMA zany eny fotony. Ny eritreretina izahay ao mihary le LMMA ao anaty mihary mba ho tonga eny fotony jiaby zany ity resaky 5 mois de formation ty satria zahay zany misy LMMA telo zao mahery ary mbola tsy mikatona le varavarana fa misokatra ho an'ny rehetra mba siany fitantana mahazy ny arena voajanahazy zany fotony. Efa nangetaheta io zany ny LMMA ary ny fisiany io zany mino sy mahatoky sarotsy manana 100% fa 99% aloha dia tsy maintsy sisy fiovana zany raha tanteraka io 5 mois de formation fifananay. Araka ny fanadahadiana natao tsy amin'ny olombelona ihany fa miamitombo ihany koa ny tsindry mianjady amin'ireo arena voajanahary ito amintsika amin'izao fotoana ka ilaina ny fanamafisana ny fahaiza-manao eny fotony mba anatratrarana ny tanjona dia ny fitantanana maharitra ny arena an-dranomasina sy amorontsiraka raha ny fanazavana hatrany. Atao indrindra mba hoe hitantanana maharitra ny arena an-dranomasina sy ny morontsiraka mba hisiny zay hoe fa ino zany mba holovain-jafy zany io arena io satria efa hitantsika moa hatramin'izao no nivokatry ny fiovan'ny toetrandro sy ny hoe ny fiatraika ny asa ataontsika olombelona dia mimarefo zany ny arenantsika an-dranomasina io dia zay no nametrahana an'io tanjona anankiray hoe ametraka an'izay faridranomasina tantan'ny fokon'olona eny foton'izay amin'ny alalan'le atao hoe LMMA io zany zay mari aketona moa zany fa misy ministera roa tota zany no miara-miasa akaiky ny tambazotra miary ao anatin'ny fanatanteranan'io satria miara-dalana mandrakariva mitanjona ny fanjakana dia ny voalohany eo zany ao ministeran'ny environnement sy ny fampandrosoana lovain-jafy dia misy koa ny ministeran'ny jony sy ny toe-karena manga izay hoe ray aman-dreny tia ireo mpanjony madinika eny fotony eny natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny 7 maritsa teny Ambatobe
ireo asom-piofanana misy 5 anamafisana ny fitantanana ny arena voajanahary dia ny aitondra sy aitarika fanarahamaso ara-tontolo iainana sy fitantanana mifanaraka amin'ny zavamisy fandrindrana sy fampiarana ny fitsipika fandraisana anjarany vondrom-piarahamonina sy fitoviana ary ny faharetana arabola sy ara-pitantanana fotoana nanamafisany tompona andraikitry ny ministerany tontolo iainana sy ny fandrosoana lovenjafy sy ny avy amin'ny ministerany jony sy ny toekarena manga anampy sy anome tantsoroka atrany amin'ireo etsika sy tetikasa tahaka izao raha ny fanazavana mihoatra ny 300 ankehitriny ireo LMMA mivondrona anatin'ny miary ary miparitaka amin'ny faritra amorontsiraka misy 570 manirana any Madagasikara mpampiofana ifotony misy 10 izay nanaraka fiofanana ary nahazo maro-pankasitrahana ny 470 ka hatra amin'ny 20 martsa 2020 no iandraikitra ny fampiofanana any amin'ny LMMA 12 izay ahitana pitarika mahery ny 10,000 ka anampy amin'ny fampidirana ny fomba fanao sy ny fanamafisana ny fahombiazana. Fa akoatra ny andro maneran-tany ho an'ny trisomie 21 hankalazana rahampitso raika amin'ny 20 marsa ihany koa ny andro maneran-tany ho an'ny mpandrefitany na ny journée mondiale du géomètre. Ny malagasy izay manana teknisianina maro nivoaka tany mantasoa sy ingénieur nivoaka teny votovorona raha ny tontolon'ny fandrefisatany no resahana andeha rahantsika ny atsipiriam-baovao makasika entin'ny Gaëtan Andretsy Lavoery. Fotoana iray anehoana ny fisian'ireo mpisehatra marobe ao anatin'ny fandrefisana, fifampizarana sy fifanakalozana, fanomezana maro-pakasitrahana, lalao ara-panatanjahantena sy ny maro hafa no anamarika ny andro maneran-tany ho an'ny mpandrefitany rahampitso. Ny zava-dehibe ny tanjona ho anay mpisehatra rehetra dia ny hoe fampahafantarana ho antsika eto Madagasikara hoe inona marina moa ny tena anjara asa an'ireo mpandrefy ireo amin'ny sehatra misy eto Madagasikara dia asaina isika mpisehatra rehetra ho avy ary indrindra koa ianareo izay te hampafantatra an'izany hoe inona marina ny anjara asa an'izany mpisehatra ny fandrefesana zany eto Madagasikara. Ianareo mpianatra vao navita baccalauréat teo misy ny sekoly izay ho avy eo amin'ny mpampiofana raha misy fanontaniana izay manitinitika dia misokatra ho anareo zany fotoana izany. Fandrony zao no ankalaza izany andro maneran-tany ho an'ny géomètre topographique izany isika. Ny mpandrefitany izay isan'ny manan-danja amin'ny asa fanorenana eto amintsika toy ny fanamboarana lalana, fanorenana fotodrafitrasa samihafa na an-tanan-dehibe na any amin'ny tontolo ambanivohitra. Ny géomètre topographe no teknisianina mandrefitany, velaran-tany, haavo sy AB mialohan'ny anorenana. Maharitra kokoa ny fotodrafitrasa raha mifototra amin'ny fandrefesana araka ny tokony ho izy. Dia io ny pionnier io ny pionny, io ny pilier. Rehefa io zany kizarizary dia reny ny fotodrafitrasa. Antsika zany zao mandeha amin'ny resaka hoe résilience amin'ny aléa climatique. Raha te hanana an'izay résilience izay tsika dia tokony ampiasa mihitsy hoe aleo mba tena le topographe tena mafy an'le maîtriser an'le domaine, mba tena topographe mivoaka tany amin'ny sekoly mpampiofana ny tokony asany amin'ireny société sy entreprise manao an'ireny fotodrafitrasa ireny. Ary tena fangatahanay aty amin'ny alliance de topographe mihitsy moa zay. Eny amin'ny topo anosy no anatanterahana izany fankalazana izany. Tsy hivina trany manana ny fahaiza-manao sy ny traikefa ilaina ny malagasy nivoaka tamin'ny fianarana mikasika ny fandrefesana tany eto Madagasikara. Ireo teknisianina topographe izay nivoaka tao Mantasoa ary nivoaka teny Votovorona. Ny antotona mivantana any amin'ny CSB ny dotation na ny budget de fonctionnement natokana hanodinana ireo CSB manomboka izao ho ny Front national ny syndicat national des chefs des centres de santé de base de Madagascar raha ny fampahafantarana ny fisiany ny syndicat tamin'ity androany ity. Io dotation io izay mitsoka eny anivon'ny commune noho ny fahasarotan'ny dingana amin'ny fakana azy antony izay mampifanolana ny ben'ny tanàna sy ireo mpitantana CSB ary koa miteraka sakana amin'ny fanodinana araka ny tokony ho izy ny CSB. Andeha rahantsika ny antsipiriam-baovao makasika izay entiny Daniela Mino Arso.
manano satra amin'izao fotoana ny fampandehanana sy fampiodinana ny CSP na ny centre de santé de base manerana nosy no ny tsy fahatongavany dotation ny budget de fonctionnement vola natokana ampiodinana ireo CSP araka ny tokony ho izy ho ny flou national ny syndicat national des chefs des centres de base de Madagascar. Io dotation io izay mihitsy koa eny anivon'ireo commune no ny fahasarotany dingana vakan'izany antony tsy mampiodina ny CSP araka ny tokony ho izy manerana nosy fa ihany koa mampihana ireo marary manantona CSP raha ny fanazavana. Tsy hoe miretraretra manao an'izay fa misy andehandehan'ny kely angamba mety misy an'izay dia io avy amin'io dotation na budget de fonctionnement tsy tonga ara-dalàna eo anivon'ny CSP dia lasa sahirana ny CSP manodina an'le CSP zany hoe mamoaka vola paosy izy manodina le CSP satria misy amantaona le vola vao tonga ohatra misy tena tsy azo mihitsy nefa ireo CSP ireo manana vady aman-jana raha zareo velomina manana ny olana manokana koa izy fa sina raha midofotra zay olana zay ohatra sena miseho amin'nivon'le CSP dia tsy manambola izy lidinana kely an'le CSP dia mety misy fatapan'le fanafody eo anivon'le CSP dia zay fatapan'le fanafody zay nefany dia lasa manimba ny fahazotoany vahoaka anantona ny hopitaly ohatra. Misy impact be mihitsy ilay izy eo amin'ny fahasalaman'ny vahoaka satria ataontsika ohatra fotsiny eo amin'ny fangalana fanafody ohatra zao dia tsy maintsy miainga amin'iny dotation iny ny fangalana fanafody. Eo amin'ny fandehanana manao mission mandeha mamonjy ny fokotany zay manodidididina ny CSP iny dia mila carburant ilay chef CSP zany mandeha manao an'izay mandeha mitsidika fokotany manao supervision ireo agent communautaire mila carburant nefa zay rehetrarehetra zay tena misy olana be eo anatrehan'le fanaovana an'le asa satria lasa vola eo aposin'ny chef CSP no miala ampidonana an'ilay CSP eo koa ny resaka fourniture de bureau. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ny fisian'ny CNC CSPM na ny syndicat national des chefs des centres de santé de base de Madagascar. Syndicat izay natsangana hiady ho an'ny fanasarana ny tontolon'ny asa sy ny fiarovana ny zo ny mpiasa eo anivon'ireo CSP. Amin'izao fitsanganana ny syndicat izao, isan'ny adin'ireo lehibe na CSP manokana ny totonany izay dotation natokana nodinana ny CSP izay ho ao anatin'ny kitapom-bola ny CSP fa tsy ho anatin'ny kitapom-bola ny commune intsony tahaka ny teo aloha. Lafomba mahakasika ny famokarana eny anivony ny tontolo ambanivohitra, ilaina ny paikady fanapariahana ny teknika agroekolojika eny fotony ho ireo tantsaha izay mpamokatra sy mpiara-miombonantoka samy hafa nandritra ny andro ho an'ny vehivavy mpamokatra sy ny agroekolojika ho an'ny androany. Manimba ny tany famokarana ny fianterana amin'ny vokatra simika ampiasaina amin'ny fambolena ka maika ny fampiarana ny teknika amin'ny fambolena sy ny fiompiana ara ekolojika hoy ny fitanteram-baovao. Tsiaro Rasoarively no mitondra ny antsiporiam-baovao mahakasika izay. Miantoka ny fahatsarany vokatra miparitaka eny an-tsena ny fahalavorarian'ny famokarana eny fotony raha ny zava-misy teboka isan'ny tarainan'ireo tantsaha-mpamokatra hatramin'izay ny tsy fampiny traikefa sy fanohanana azy ireo ahafahana mampivoatra ny fidiram-bola amin'ny famokarana. Antondray lehibe ny sy ny fanapariana ara-pamokarana ny paka teny fotony ny febroary lasa teo. Ao anatin'izany ilaina ho ireo vehivavy mpamokatra androany ny hanomezana azy ireo ny teknika agroekolojika ahafahana miala amin'ny fampiasana akora simika any anatin'ny famokarana. Ary matetika ny fampiasana le produit chimique tsy hainy tatsaha zany le dose tokony ampiasaina dia zay afaty an'le kely fotsiny dia tsika rehetra mpihinana zany ny miatraka dia ny dikan'izany zany tokony aparitaka zay moa ny adisisika nataonay rehetra mpiara-miombonantoka amin'ity andro ity tokony mba hisy paikady manokana mihitsiny anapariana n'ity teknika agroekolojika ity fa ny vehivavy zany tena mpamokatra ary io ny tena mety tokony ho resena lahatra avao.
amin'io teknika agroékolozika io fahitantsika koa dia efa midina be zany ny vokatra ny quantité ny vokatra ny avatsahany vokatra na vokabary inona ny anton'izany anisan'ny fampiasantsika produit chimique maty tanteraka ny tany dia mila velomana zany tany a dia amin'io teknika agroékolozika io no amelomana ny amelomana nanamafy ihany koa ny fitalahavam-paritry ny fambolena sy ny fiompiana eto analamanga fa loza amin'ny tatao any malagasy angehitriny ity famokarana mifototra amin'ny akora simika ity tsy fantiantoka ho an'ny tantsa ihany va ho an'ny rehetra manjifa ny vokatry ny tany sy ny fiompiana ihany koa raha ny fanazavana ireo tantsaha hitantsika rehetrarehetra tonga eo a ireo no atao hoe vehivavy mpamokatra atao anatin'ny faritra analamanga dia ny anjara ndraikitsay a dia midina any amindreo a any amin'ny faritra rehetra tena ambany vohatra any rehefa ato anatin'ny faritra analamanga dia manao ny fampianarana manao ny fanentanana manao ny fanatsarana ho tonga amin'izany hoe fambolena sy fiompiana ara ekôlôjika zany satria araka mifantatrareo nazavaina tsara hoe raha voany ny ratsy a dia tonga dia ratsy koa ty amin'ny fandraisana azy dia ratsy koa ny vokatra hoentiny raha nampiasa zezika simika izy a dia tratran'le simika koa ny olona mihinana anazy a dia tonga ny cancer tonga ny tension be dibe zany ny aretina avy amin'izay zavatra zay anjon'ny fitondrana amin'izao fotoana zao moa dia ny hoe tsy tatsaha fetatsaha fotsiny hoe mamokatra ny tatsahantsika eto Madagasikara fa ho tatsaha mpanan-karena amin'izay izany hoe nisan'ny tanjon'ny ity foara ity a dia nakakaizana voalohany nakakaizana ny mpamokatra vehivavy mpamokatra amin'ny mpihinana dia fampahafantarana ihany koa ny mpihinana hoe inavy misy izany vokatra agroékolôjika izany no mariana androany ny andro an'ny vehivavy mpamokatra sy ny agroékolôjika nisy araka izany ny fifampizarana traikefa samihafa sy tsena be nampiratiana ireo vokatra ara-pambolena sy fiompiana natao hanohanana ireo vehivavy mpamokatra izay farana rampitso hoe ny antanina renina dia iny koa tompoko lasy tompoko vavy ny etsika mamarina ny tapany voalohany ny fahampalalam-baovao etsika misendrikely ato anatin'ny dokam-barotra afa-tsika mipita ao anatin'ny tapany faharoa ny fahampalalam-baovao asaina ianao tsy saraka hatrany amin'ny fahampalalam-baovao ny Cool TV. Itanao mpivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C Jumina ny goût tegna naturel tsy pirate fa tegna réel parfum orange fraise et coco sy parfum maro isan-karazany Jumina avy agny Europe amle tegna top mina mety aminah Zay mila fotoana bobaka kokoa ikifena net zao dia zao hely hohanina 1 giga no mety aminao 1 giga dia zao 500 méga mandritra ny tontolo andro ary 500 méga azonao ampiasaina manomboka amin'ny 10 ora alina hatramin'ny 9 ora maraina arivo ariary foana nefa 1 giga isamfena amin'ilay azy tsindrio aingana ny dièse 322 étoile 64 dièse na midira amin'ny super app Yes et moi Yes. Terina trany ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny tapany faharoa ho an'ny fahampalalam-baovao amin'ny ity alina ity asainay hatramin'ny farany ianao anaraka ny fahampalalam-baovao mahakasika ny raharaha any Tomasina amin'izao fotoana izao no amoraina tsy mila fangatahana alalana amin'ny commune intsony ny asa fananganana indray ireo trano rava no ny fandalovan'ny rivodoza gezanita ho Tomasina tsy tafiditra ao anatin'izany kosa nefa ny fanorenana vaovao ho ny nambaran'ny ben'ny tanàna manoloana ireo manararoatra manangana fotodrafitrasa vaovao ankilany nampatsiahy ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany fa tsy maintsy atao manaraka ny plan d'urbanisme ny fananganana ny trano na eo azy izay fepetra manokana izay andeha arahantsika ny antsipriam-baovao etiny Bruit d'Oraseta sy Eloi Gabin. Taoriny fandalovan'ny rivodoza gezany nisy ny toromarika ny tompony andraikitra avy eo anivon'ny ministeran'ny fanajiriana ny tany sy ny raharahantany ampifanaraka ny asa fanarenana ny tanànan'ny Tomasina
amin'ny torolalany plan d'urbanisme directeur na ny PD raha ny lalàna sy ny drafitra manan-kery eto amintsika dia voafe nio plan d'urbanisme io ny asa fanorenana na ny construire sy ny famerenana manorona ny reconstruire ny tanànany Tomasina raha teo dia manana io PD io izay nankatoavana tamin'ny taona 20 ary mbola manan-kery hatramin'ny taona 13 nisy ny fepetra noraisiny ministerian'ny fanajiriana ny tany sy ny raharahantany dia ny fanamorana ny fomba ahafahana manorona manarina ireo trano simba tao Tomasina no amoraina fa kosa ao anatin'ny fanarahan-dalàna hoy ny fanazavana ohatra amin'izany ny fijerena miaraka amin'ireo mpiara-mombonantoka sy ny rantsamangeka ny toerana anorenana mba atohitra ny loza Tamatavy izay nanomana ny ministera ezaka manokana mikasika ny fanarenana ny tanànan'ny Tomasina taoriana n'ilay rivodozaka izany teo iny misy hetsika maromaro azafady misy hetsika maromaro izay raisin'ny ministera ao anatin'izany ny fandraisana manoka fepetra amin'ny fanamorana ny azahoana an'ireny permis de construire reny dans le cadre n'ilay reconstruction fa misy ihany koa fijerena ny fomba ahafahana manorina trano izay manaraka sy matohitra ny rivodoza iarahana amin'ireo mpiara-mombonantoka ho atao any amin'izany faritra atsinanana izay. Araka ny toromarika sy ny fandaminana tsy mila fangatahana amin'ny komina intsony ny fahazon-dalana anangana ireo trano simba ny rivodoza gezany ao Tomasina renivohitra tsy tafiditra ao anatin'izany fepetra izany kosa raha ny fanazavana ny fanorenana vaovao. Ny trano rava tamin'ny cyclone dia tsy mila autorisation na construction aty amin'ny commune fa kosa mandalo amin'ny fokotany izy dia amarinina tsara fa le trano nazy tamin'ny cyclone rava no atsangana fa tsy hoe trano kakazo izy dia agnararoatra anangana en dur tampoka izy dia tsy mety zany zany hoe nenao taloha no ahirina amin'ny takeo no ekegna avake koa raha ohatra ka taninao malalaka be igny no manangan-trano tampoka anao ary maro zany mirina manangan-trano izy dia hoe trano korava cyclone nefa trano hitanao fa trano tany mbola tsisy trano izy takeo dia magnararoatra an'ilay fotoagna karan'izao ka tsy mety kosa zany ny hoe magnararoatra an'ilay lozanandalo dia agnano gaboraraka. Namafy ny ben'ny tanàna fa tsy maintsy ampifanarahana amin'ny drafim-panajariana ny tanàna ara-dalàna na ny plan d'urbanisme ny asa fananganana sy fanorenana rehetra ao Tomasina na eo aza ny amehana sy ny fisiana izay fepetra manokana izay ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany amin'ny alalan'ny fitaliavana ankapobeny misahana ny fanajariana ny tany na ny DGAT dia entitra amin'ny fanaramaso sy ny fampiarana ny PD mba azoana antoka fa amin'ny fomba mirindra sy mahatsanga ary maharitra ny fanarenana sy ny fampandrosoana ny tanànany Tomasina fa ihany koa hierovana ny ain'olona sy ny fananana ary ny fotodrafitrasa rehetra. Ijanona eo amin'ny fiatrehana ny fanarenana ny Tomasina izay hatrany isika ao anatiny ity vaovao manaraka ity mitoetrany ny fanampiana sy ny tolotanana ho an'ireo mpiray tandrazana amintsika ao Tomasina ao izay trabona noho ny fandalovan'ny rivodoza kezany tonga nanatitra izay voatsirambiny tanany teny anivony BNGRC ny CEIMAD izay eo ambany fiahiny ny ministera ny fanajariana ny tany ankoatra ny sakafo mitondra hery sy ny fitaovana ho an'ny asa fanarenana ao Tomasina ao an'ny tokantrano nojerena manokana ny ankizy sy ireo sy ny fianarany hoy ny tale jeneraly andeha rahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay zany no antondihina le teto naneo an'izay firasakina sy fiaraha-miombona amin'ireo mpiarabelona amintsika ny Tomasina izay tratran'izay rivodoza zay natsiaro tao anatin'izay satria somary varintsika na zanady zany eo le tsy maintsy misy le ataontsika le reconstruction le fanamboarana dia somary varintsika nefa nisany be dia be koa mety hovalana rehetina mety tsy fahampiana sakafo no zatra mitranga reny eo koa ny sekoly rava be dia be rava tao anatin'izay koa fitaovana ankizy sy ny rehetrarehetra dia somary nitodika kely tamin'izay zay mikasika ny fanabeazana sy ny fitaizana zany nampatonga andreo fanomezana hafa reo zany no amin'ny kahier sy ny ataontsika lafarinina ho an'ny ankizy.
fa notanterana androany teny amin'ny centre aropo faravoatra kosa ny fionambe nasionaly momba ny trisomie 21 iarahana amin'ny mada triso fionambe izay hamoan'ny tondrozotra mazava ho fandraisana antanana ny trisomie ary ihany koa ho fampahafantarana bebe kokoa azy ireo ho fampanajana ny zony andeha rahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay ny tanjona ao anatin'izany hetsika izany dia ny fampiatiana izay zava-dehibe satria tsy vitana iray aman-dreny irery izay ndika an'ilay hoe mifampitatana tsy vitana iray aman-dreny rehery ny manao ny adisika ahafahana manome an'izay fampiantiana ho an'ny zanaka izay ny association mada triso dia fivondrona indray aman-dreny manany zanaka trisomie 21 ary tompona andraikitra say ary vonina ho an'izay fampisitrahana ny zomaolany zanaka izay fa araka ny tenena teo tsy vitana iray aman-dreny rehetra nefa ilay izy dia izay no antony antsonay mpiarabela rehetra mba tsy hisian'ny fanilikiliana fa matoa tonga eto tany ny zanakay tonga eto tany ireo ankizy rehetra mitondra ny trisomie 21 dia manana anjara tsara ho an'izany fampivelarana ny fiainam-pirenena ihany koa satria olo-pirenena ihany koa izy ireny dia izay indrindra na tonga nay tato amin'ny fikambanana madatriso nanao an'izao hetsika mifampitatana izao. Lava vao mahakasika ny tontolo ny fanatanjahantena maro ireo atleta malagasy eo amin'ny taranja lomano no nivoaka avy amin'ireo club de natation eny anivon'ny sekoly samihafa ireny nisy ireo lasa lavitra tamin'izany ka mandray anjara amin'ireo fifaninanana iraisam-pirenena miaro ny voninahim-pirenena malagasy ho famporisihana ireo mpianatra avitrika amin'ny fanatanjahantena sy ikendry izay fanamby goavana izay nanatanteraka fifaninanana momba ny taranja lomano no sekoly katolika iray tetsy ankady fotsy ho an'ny androany andeha rahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay azo itiliana tsara ireo atleta malagasy andrafitra ny ekipa pirenena raha pitso ny taranja lomano any an-tsekoly ho an'ny sekoly katolika iray nampiditra ny taranja lomano amin'ny taranja fanabeazana arabatana mahery ny dimampolo ireo mpianatra lasa atleta licencie tao anatin'ny enitaona mahery ary petsaka amin'izy ireo no nandray anjara tamin'ny fifaninanana iraisam-pirenena raha natory kely ny club natation SK teo aloha teo dia efa miverina ny misehatra eo amin'ny taranja lomano enitaona zany izay affilié amin'ny fédération malagasy de natation sy ny ligue régionale analamanga raha tamin'ny voalohany izahay teo amin'ny 12 nageur teo amin'izao tsika efa tafakatra 50 nageur licencié hatramin'izay nisy équipe nationale foana ary amin'izao raha midina any amin'ny 10 taona dia équipe nationale manao compétition any Maurice any La Réunion any Afrique du Sud any Accra zao mbola misy ndraiky ho avy amin'ity taona ity amporisihana hatrany ireo mpianatra avitrika amin'ny taranja ara-panatanjahantena an-tsekoly nanatanteraka fifaninanana ny club natation androany fotoana izay nitsongaina ireo mpianatra lomano iditra ho mpikambana andrafitra ny kluba ihany koa na eo aza niezaky ny kluba mbola maro ny olana mila jerena miaraka amin'ny fédération sy ny tompona ndraiky mpanjakana isantsokajana ampivelarana ny taranja lomano ankapobeny ny saison aloha anankiray 6 mois 7 mois maximum tsika ny manao natation at Madagasikara ny eto Antananarivo aloha fa tsy moatra ny any ivelany hoe manao entraînement mandritra ny taona faharoa ny resaka foto-drafitrasa fa vitsy ny olona afaka manao piscine any ambadika any afaka manao club zay zany zavatra anankiray tena goavambe eo ihany koa ny fianarana ny ankizy efa manala baka amin'ny ankapobeny miakatra université dia efa lasa izy zay tsisy rafitra zany eo andray ny ankizy hoe iza ny karakara le fianarana mba hahafahanako ahafahan'le ankizy le pilomano mba mandray ndraikitra amin'le lomano taranjany zany rehetra zany tsy maintsy vahana daholy mba hampandeha tsara ny tilomano ty mihoatra amin'ny any velany ny etsika androany izay natao ampialavoly ny mpianatra ihany koa ary betsaka ireo ray aman-dreny tonga nanotrona ny zanany dia iny ihany koa ary tompoko lasy sy tompoko vavy no etsika manakatona ny filazana ny fahampahalalam-baovao tamin'ity alina ity isaorana sy ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafary ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko
na mety amina. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.